aminareo any ariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika indray anio atao amin'ny Ezekiela 4:12 andininy 1:20 hatramin'ny andininy 9:20. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Tamin'ny andron'ny Ezekiela mpaminany, sady mpaminany moa izy no mpisoron'Andriamanitra, mpitondra ny tenin'Andriamanitra, dia tena azo ambara fa niaina tao anaty faharatsiana ny vahoakan'Israely. Niaina tao anaty fanompo-tsampy, ny fanaovan-dratsy samihafa. Ka dia tonga ny tenin'Andriamanitra milaza fa ho avy faingana ny andron'Israely, na ihany koa ny fitsarana ho an'ny Israely. Teo anatrehan'izany anefa dia mbola noesoeson'ny olona ihany ny tenin'Andriamanitra, ary dia nolazaina aza fa aiza akory izay tonga eo. Misy aza nanao fitenenana mihitsy, za lasa fitenenana mihitsy ny hoe miaela ny andro ary tonga tsinotsinona ny fahitana rehetra. Atsika eo amin'ny 2:20 zany. Lazainy fa miaela ny andron'i Jehova, ilay andro fitsarana ho an'Israely. Izany indrindra tonga tamin'ny Ezekiela ny tenin'Andriamanitra ampahafantatra ny olona fa tsy ela amin'ny tenin'ny Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Dia izany no hitantsika eto amin'ity faminaniana ity. Andriamanitra mihitsy no miseho tamin'ny alalan'i Ezekiela. Andriamanitra no ny teny mazava. Hitantsika ohatra izay ambarany eo amin'ny 5:20 hoe fa izao ny Jehova hiteny aho, ary ny teny izay lazaiko dia ho totokoa. Tsy hajanona ela intsony zany fa ho amin'ny andronareo ry taranaka maditra no ilazako ny teny sanatanterako azy ho Jehova tompo. Dia indro tokoa ary fa fantatry ny mpahay tantara rehetra fa tamin'ity andron'ny Ezekiela ity no tonga ny fitsarana. Ka dia indro nentoko babo tany Babilôna ireo vahoaka maditra, mpanompo sampy, mpanao ratsy ireo. Ambara mantsy ry havako fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mahatony teniny izy, ka tsy ny fahitana mandrobo sy mampitolagaga no mibaiko, fa ny tenin'Andriamanitra. Manana hery lehibe eo amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, rehefa nolazainy tamin'ny Isaia mpaminany zany, fa ny teniko izy tsy miverina foana ny aniko raha tsy efa nahatanteraka izay nanirana azy sy amin'inona amin'izany. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Midika zany lay fahatanteran'Andriamanitra amin'ny teny, satria amin'Andriamanitra ny zavatra hataony dia tsy maintsy lazainy, ary ny zavatra lazainy tsy maintsy ataony. Ravako malala amin'ny tompo. Ity volana febroary ity, tahaka nisa-taona dia atsotsika hoe volan'ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika miaina sy mivelona marina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary dia manomboka izany tsika amin'ity andro androany ity. Manomboka mandinika ny lohahevitra vaovao indray manao hoe mitana ny teniny ny tompo. Koa aoka tsy ho ataontsika ho zava-maivana loatra na ho toy ny zava-tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika isan'andro. Firifiry tokoa moa ny sokajin'olona sasany no manarabirabo sy maneso raha anambarana fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tô mampahatsiaro ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Ezekiela ka miteny hoe efa akaiky.
tsy ho ela ho avy tsy ho ela ny tompo aiza zay tsy ho ela eo dia ndrao variana manjeny andro lava ka manisa andro etsy sy aroa manisa ny androny Jehova tadio ry havako fa tsy maintsy ho avy ny tompo satria teniny zany ary raha ny tompo miteny fa ho avy tsy ho ela izy eny ho avy toy ny fiavian'ny mpangalatra dia tena ho avy tokoa izy hahatanteraka ny teniny. Ho anao ary ry havako malala aza ataonao zava-maivana loatra eo amin'ny fiainanao ny fandrenesanao tenin'Andriamanitra tsy ny amin'ny fiavian'ny tompo sy ny fitsaran'ny tompo fotsiny ihany fa ny tenin'Andriamanitra rehetra zay manambara ny sitrapony eo aminao tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Aokary ho ataontsika fitsim-piainana lehibe ny tenin'Andriamanitra andeha hiainantsika sy velomantsika ny tenin'Andriamanitra ametrahantsika ny toky sy ny fanantenana ary indrindra ihany koa ametrahantsika ny safiditsika satria tsy maintsy tanteraka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ne fa ny faminaniana ny testamenta taloha rehetra dia nanambarany amin'izay hiavian'ny Mesia ny sasany ny omehy ny sasany nanaraby ny sasany naneso fa fantatsika rehetra fa tanteraka ary tonga tao amin'i Jesosy Kristy ilay zazakely nandro teo am-pinanam-bilona tao an-tanànan'i Betlehema ny Jodia ny fahatanteran'ilay Mesia izay tonga amin'izao tontolo izao hamonjy izao tontolo izao satria mantsy tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatanteran'ny tenin'Andriamanitra dia midika ny fahatanteran'ny famonjenany olona rehetra ny fahatanteran'ny famonjenanao ihany koa. Raisoary ny tenin'Andriamanitra ho fiainana ho fitsipiky ny fiainana ary ho toky sy fanantenana ho anao fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ny famonjen'Andriamanitra anao. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Endre mahagaga Andriamanitra ny fiasanao sy ny fahasoavanao izay asehonao amin'ny olombelona rehetra. Ilay Andriamanitra tsy mahaela ny teny fikasana. Ilay Andriamanitra mahatanteraka ny teniny. Efa nanao zavatra rehetra ianao araka ny teninao ary dia indro mbola ahariarinao indray ny amin'izay mbola ho avinay sy ny atrehanay rehetra. Izay tompo dia mino sy matoky ny fahamarinan'ny teninao ary mino sy matoky ny fahamarinanao Andriamanitra miasa. Izany no hitondranay ambavaka mandrakariva ny taninay, ny firenenay, ny vahoaka mpiray tanindrazana aminay eo natrehan'ireo teninao maro be fa ny aparany ihany dia hisy andro mahory dia efa manomboka miaina amin'izany izay fa ny angatahanay tompo ny arovanao anay. Arovy ny vahoaka, arovy ny vahoaka malagasy, indrindra arovy ny mino sy matoky anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.